ny fijoroany Samaritana ho vavolombelona satria Jesosy no mpamonjy izao tontolo izao. No hevitra mahafinaritra izany izay anasana antsika tsirairay avy. Ry namako mpiara-midinika amiko izao soratra masina izao, atolotro indray ny fiarabana amin'ny fo feny fifaliana satria tafaraka indray isika amin'ity andro alakamisy faraika amby 20 volana oktobra ity. Tononona mandrakariva aminao sy ny ankonanao anie ny fiadanan'ny Tompo ka anenika ny tontolo andronao anie izany. Milohan'ny andiniantsika izao tindinika izao dia andeha isika hiaraka anondrika ny lohantsika hivavaka. Andriamanitra rainay izay any an-danitra misaotra anao izahay noho ny fitiavanao anay indraika tafaraka sy tafahoana izahay amin'ny lalana fandaharana izao. Andinika indray ny teninao izahay, mangataka anao mba hanala ny tsy fahatanteranay, hanadio anay, hamela ny elokay anie ianao, ka ny fotoana izay rahanay eto dia mba hitondra sosy fitahiana ho anay tsirairay avy. Aoka ny fanena masina ary mba ho arotsaka ao aty amponay, azonay mandray tsara izany teninao izany. Amin'anarana Jesosy nangatana ny vavaka. Amen. Efa madiva hifarana ity tantara mahafinaritra ity. Tantara izay niseho teo amin'ny fatsakana anankiray, ny fanenan'i Jesosy tamin'ity vehivavy Samaritana. Ao amin'ny Jaona 4:7-20 ka hatramin'ny 7:20 andeha hovankiantsika amin'ny anaran'i Jesosy no mankitsika an'izany. Ary tamin'izay dia tonga ny mpianany gagaga satria vehivavy no niresahany, nefa tsy nisy nanao hoe inona tadiavinao na nahoana no miresaka aminy ianao. Dia nanao ny sinda vehivavy ary nakany an-tanàna ka nanao tamin'ny olona hoe, andeha izahay izaro lehilahy izaroana izay nilaza tamiko ny nataoko rehetra, izao anga no Kristy. 20 dia nivoaka avy tao an-tanàna ny olona ka nakeo amin'i Jesosy. Ilay fifampiresahana nataon'i Jesosy tamin'ity vehivavy ity, tena nafinaritra ny fihaonana teo. Fa rehefa tonga kosa ny mpianatra avy nitady sakafo mba hiaraha-mihinana, dia tapaka izany fifampiresahana izany. Gaga ny mpianatra ny fahitanan Jesosy miresaka amin'ilay vehivavy. Fa saingy izao, samy tsisy nanontany, fa samy nangina. Fa ny zavatra nitranga kosa tamin'ity vehivavy ity, feny fifaliana ny fony ny aino an'i Kristy. Tena faly izy. Ny entanentana ny fony tsy tafatsana teo amin'i Jesosy izy, ary na ny programa andeha atsaka aza adino. Fa voalaza teo, lasa ra vehivavy ny laozany ny sininy. Zany no vokatra ny fiaonana amin'i Jesosy ry namako. Asa raha mamatsiary fifaliana ianao miaino an'i Kristy tahaka an'ity vehivavy ity. Manahoana ny fientanentan'ny fonao rehefa miaona amin'i Jesosy ianao. Fa ity vehivavy ity tsy tana izy. Ny laozany ny sininy. Io ilay siny io mantsy ny miantoka ny rano sotroina, fa ny laozany zany. Fa lasa izy niazakazaka nakany an-tanàna mba hizara ity fanandramana vaovao avy ny ainany miaraka tamin'i Jesosy. Zany ny olona mifanena amin'i Jesosy tsy tana fa milaza izany vaovao izany. Dia lasa izy nakao an-tanàna niteny tamin'ny olona hoe izao ao ambady andeha izaro lehilahy izaroana isika, izao angano Kristy, izany ny fanambarana. Taitra ny olona dia nivoaka niazakazaka ao amin'ny 9:30.
Ary raha tsy mbola tonga izy ireny ny mpianatra dia nangataka taminy ka nanao hoe hano raby eo. Fa hoy Jesosy taminy, izao manan-kanina zay tsy fantatrareo. Dia niresaka ny mpianatra ka nanao hoe nisy olona nitondra zavatra ho azy va re? Hoy Jesosy taminy, ny aniko dia ny manao ny sitrapony izay naniraka sy mahavita ny asany. Hitantsika tsara fa nanomboka nampisaintsaina ny mpianatra Jesosy. 9:30. Moa ianareo tsy manao hoe va efa bolana no sisa dia tonga ny fararano. Indro lazaiko aminareo, atopazo ny masonareo ka jereo ny iny an-tsaha fa efa masaka sahady ojinjana. Efa bolana sisa hoy Jesosy dia tonga ny fitaom-pijinjana. Fa jereo kosa nefa fa indreny misy olona tonga efa tokony ho jinjaina. Eo ny 9:30. Ary maro ny Samaritana avy tao amin'izany tanàna izany no nino an Jesosy noho ny filazandra vehivavy izay nanambara hoe nolazainy tamiko avokoa izay rehetra nataoko. Ny 9:50. Ary rehefa nanatona azy ny Samaritana dia nangataka azy hitoetra tao aminy ka dia nitoetra tao indroa andro izy. Ary maro koa no nino no ny teniny. 9:52. Ka anao tamin'ireo vehivavy hoe tsy noho ny filazanao ihany no inonay fa ny tenanay no mande ka fantatray fa izy tokoa no mpamonjy izao tontolo izao. Jesosy no mpamonjy antsika tsirairay avy. Hitantsika tsara teo fa niresaka mikasika ny fijinjana Jesosy hoe kely sisa ny fotoam-pijinjana. Ary notarihan Jesosy tamin'izany ny sain'reto mpianatra reto, zava-dehibe tokoa mantsy izany toe-javatra izany. Ary dia eo nampanararaotin Jesosy an'reto mpianatra reto mba hieritreritra manao hoe ireny misy olona efa tokony ho jinjana ao amin'ny famonjena, aiza ianareo? Mahafinaritra fa nino an Jesosy ny Samaritana. Teo amin'ity toe-javatra ty noravain Jesosy ny sakana, noravain Jesosy ny elanelana nisy teo amin'ny reto Samaritana sy ny Jiosy. Nanjary ny ray trano tamindreo Jesosy, ny inana ny ray latabatra tamin'ny Jesosy. Ary zay ny mahafinaritra. Ary dia nijoro vavolombelona ny Samaritana ka nanao taminy hoe nolazainy avy tamiko avokoa izay rehetra nataoko. Ary dia nangataka reto Samaritana manao hoe Jesosy eo mba mijanona re ato aminay. Androany mba tiako koa zany mba teninao Jesosy eo mba mijanona ato amin'ny tranonay ianao. Jesosy eo mba mijanona kely ato amin'ny birao misy ahy. Jesosy eo mba mijanona ato amin'ity tokantrano misy ahy ity. Jesosy eo mba mijanona eto an-tsena. Jesosy eo mba mijanona ato aminay. Dia nizatra nafinaritra nijanona atao Jesosy. Ary dia nivokany ny tombony isan'ireo nino noho ny amin'ny teniny Jesosy. Ary zao no voalaza, ary maro no nino ny teniny ka nanaraka an Jesosy. Andriamanitra ne hitahy ianao ihany keo ka ny tokantranonao rehefa hiaritra anao Jesosy dia hitondra fitahinao anao sy ny ankonanao. Mirary soanao indray fitahin'Andriamanitra amin'ity tontolo andro ity ka dia amaranantsika azy dia ndeha hiaraka hivavaka indray isika. Andriamanitra misaotra anao izahay noho ny amin'izao ny tantara mahafinaritra loatra izany ka nafantaranay ny fijoroana vavolombelona nataon'reto Samaritana ka nahatonga azy ireo hino fa ianao no mpamonjy izao tontolo izao. Ho anay koa aoka ho hino izahay fa ianao no mpamonjy anay. Mitahery ity mpiara-midinika amiko ity aoka mba ho feno ny fanahinao ihany koa ny tsirairay avy ka mba ho sahy hijoro vavolombelona ilaza amin'ny hafa rehetra fa ianao no mpamonjy anay. Dia mitahery anay aza mafoy na masaraka anay fa nivavaka tononona segna tanina noho ny amin'ny anara Jesosy Amen.